Ankafaliana no androsoanao tokantranontsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy mety alarobia alina fotoana narahanao ny fandarana sailazao eto amin'ny fahitalavitra MBS ity 20 martsa fotoana lehibe ho an'ny malagasy ary fotoam-pahatserovana tokoa ho an'ireo tolona ho an'ny firenena. Androany dia tombony be ho antsika ny ahafahantsika miaraka atao anatin'izao fandarana izao koa dia mamerina ny fiarabanantsika manamafy an'izany andeha ho atsidiko aminao avy hatrany ny mety ho fisehon'ny fandarana amin'ity alina ity iarahako manolotra amin'ny namana Clémence Rarinirina hatrany moa ny fandarana fa amin'ny ankapobeny dia izara roa satria vahiny anankiroa no horaisintsika eto. Miarahaba Clémence Rarinirina. Miarabanao namana Lilira Farala, miaraba ihany koa antsika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana. Sailasy zao eto amin'ny MBS na isika manaraka an'izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na isika manaraka an'izany amin'ny alalan'ny onjam-peo, na isika ihany koa manaraka an'izany amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera dia averiko avy hatrany any amin'ny Lili ny fitenenana hitondra ny fanazavana ny kasika ny endrikendriky ny fandarantsika ho amin'ny ity alina ity. Arak'izay efa natsidika teo dia andray vahiny indromisesy isika amin'ity alina ity ny vahiny voalohany horaisintsika moa dia Andriamatoa Elia Rabe vahiny izay sekretera jeneralin'ny Antokotrikafo. Ny tapany faharoa kosa isika dia andray vahiny izay filoha lefitry ny komity Matalata-maty iresaka mikasika ny tontolo ny fanomanana ny fifidianana ny vahintsika indrindra moa fa ny fanentanana ny olom-pirenena hiditra ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Horaisintsika voalohany avy hatrany ary ny vahiny voalohany araky ny nambara teo manamarika raha teo izany daty ny 20 martsa izany isika amin'ity an'io ity koa dia ankafaliana no andraisana anao indray ato anaty fandarana Andriamatoa Elia Rabe vahiny sekretera jeneralin'ny Otrikafo. Miaraba nareo miravavy mpanolotra ny fandarana, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana ny atokantrano any. Ya, araka ny tenenina namana Lilira Farala teo moa Andriamatoa Elia Rabe vahiny hoe safidina manokana ianao no vahinay androany 20 martsa alarobia 20 martsa 2024 no ny antony dia hoe ny Otrikafo dia fantatra fa manana ambara hatrany isa-taona raha mikasika an'ity resaka hoe fanamariana ny resaka tolom-panafana tamin'ny 20 martsa 1779 ity eo ihany koa ny hoe ny filompanorona izay fanody mandry ihany koa moa Topoklahandry Anjaka Rajaona dia zanaky ny birao politika ny MDRM ka dia tena hoe manana ambara be dia be ianareo anivon'ny Otrikafo mikasika an'izany ka dia izay no isan'ny antony safidina anao ivahiny androany ary dia ankasitrana avy hatrany izay zavatra fantaniana voalohany avy hatrany no hoe 20 martsa 1779 20 martsa 13 enina amby 70 taona lasa no nisy ny tolom-panafana izay niseho tamina toerana maro teto Madagasikara nijoro ny ity tanindrazana malagasy tamin'izany fotoana izay niandrandra rivo-panafana mba hialana amin'ny tsindry sy ny ziogan'ny mpanjanaka vokany analin'ireo malagasy izay namony eny tamin'izany fotoana. Maro ireo asa soratra mitantara ny ambara ho zava-misy tamin'izany fa mifanipaka ihany anefa ny voarakitra ao anatin'ny sasany amin'izy ireny fa ny tsy azo lavina kosa ary ny iraisan'ny rehetra araka ny voalaza teo dia hoe marobe ireo malagasy tia tanindrazana lafo tamin'izany 20 martsa 1779 izany. Betsaka koa ireo mitatitra ny fisian'ny malagasy izay namadika ny tia tanindrazana tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Elia Rabe vahiny enina amby 70 taona aty aoriana inona Andriamatoa Elia Rabe vahiny ny lesona azo tsoahana sy ampitaina tamin'ny tolona manatantara izay nitranga teto Madagasikara iny ary nitondra inona ho an'ny Madagasikara ihany koa iny tolon'ny 1779 iny. Ya, makasitraka amin'izay fanontaniana izay ny namana Clémence 20 marsa 1779 20 marsa 13 ny feno 70 taona katroka amin'ity androany ity zany iny ataontsika hoe isan'ny daty anankiray nanany lanjany sy nanany tantarany teto amin'ny firenena iny ary afaka lazaina mihitsy koa hoe nanova ny ataontsika hoe ny tantarany firenena amin'ny ankapobeny sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Marina ilay voalazanao teo hoe ny filompanorona ny Otrikafo dia isan'ny ray tamin'ny zanaky ny prapolitika tamin'izany fotoana ilay tsy de re loatra moa zany
na le hoe any ambadiky ny rideau any nefa zava-dehibe ihany koa no anjara biriky no raisiny sy noentiny tao amin'ny fampandehanana ny tolona tamin'izany fotoana izany zay tsara moa no manamarika fa izy io dia rahalahin'ny docteur Ravoahangy Andrenavalona, zany hoe ny ray niteraka ny mpamorona ny otrikafo Andrenjaka Rajaona zany. Ny manarakarak'izay mbola misy ray aman-dreny be ihany koa aminay ao zay isan'ny ataontsika hoe mena vazana nga raha zay ny azo ilazana azy isan'ny mpanorona ny otrikafo ihany koa dia toko hoe tsy hotsiny na de tsy nirana taminy ary manonona ny anarany hoe de Ramatoa Voahangy Fidson zay zanaka vavy ny pasteur Tatamax izy tamin'izany fotoana zany. Misy antony manokana ny resahana zany satria rehefa miresaka an'izy io tsika dia zary vao resaka foana le hoe ny MDRM dia fikambanany ny aveto manampahaizana veto anivotany ihany tsy marina zay satria raha zay zavatra resahako zay fotsiny pasteur Tatamax olona avy any Atsimo Atsinanana avy any Farafangana zay fotsiny aloha zany de efa isany hoe manamarina betsaka fa tsy izy ihany manamarina ny mandiso an'izay tantara resahany sasan'izay rehefa miresaka hoe MDRM moa zany de tsy maintsy voaresaka eo ihany koa hoe nisy ny badesma tamin'izany fotoana zay veliko hoe tsy dia hivalapana satria le izy tantara zany de tsy maintsy resahantsika fa raha enina amby fitopolo taona teoriana efa tsy antsontsika hoe izy nanao an'izao na zao fa mba tsara ihany kosa no ahafantarany taranaka hoe nisy an'izany tantara zany. Ny otrikafo manokana isan'ny taona dia manao fanitsina amin'izy io foana ary miezaka mitondra ny fomba enampitaina taminay moa zany satria raha ny tombony ho anay zany dia toko hoe ny filompanorona zay fantatra hoe zanaky ndray tamin'ireo boropolitika ny MDRM reo fa faharoa ihany koa mazana ny fivoriana tamin'izany fotoana dia ao amin'io toerana misy ny otrikafo amin'izao fotoana zao io zany hoe mba manan-javatra afaka resahana makasika an'io zany ny otrikafo de ny anankiray isa-taona zay de miresaka foana hoe misy zavatra zany edinay mafy hoe tokony ahitsy satria nahoana ny 8 mars aminay ny tantara koa moa zany fa tsy hoe zay no mamorona azy de ny hoe fotoana anankiray nanarota ny frantsay nandripahana ny tia tanindrazana malagasy io dikan'izay ho zay hoe tsy mety intsony ty resahantsika isa-taona ty hoe fankalazana no atao de osy foana zay hoe isika ve zany ianareo manana an'izay lalatsainy zay ve zany ankalaza ny fandripahana ny malagasy satria 9 alina no resahana fa betsaka noho izay le izy fa reny moa le atao hoe version coloniale ireny de le 9 alina no resahana fa be de be satria presque erany Madagasikara nge nisy victime avokoa tamin'izany fotoana zany dikan'izay tsy marina le isa hoe 9 alina fa naina ny frantsay teo iny. Ny pirofo anankiray momba an'izay de ny hoe ny avril 1970 nge de efa nandefa telegrama taty amin'ny gouverneur ny général taty Madagasikara ny ministre ny colonie frantsay tamin'izany fotoana Andriamatoa Maurice Moutet zay miteny an'le hoe abattre le MDRM par tous les moyens. Raha dikantsika amin'ny teny malagasy zany raha zay ny malaza azy de ny hoe atao ny fomba rehetrarehetra andripahana an'ireo lay mpitarika ny MDRM sy ny mpomba azy ireo le tia tanindrazan'ireo zany ahafahana mamono an'le tolona. Dikan'izay zany tamin'izany zareo de efa nitady ny fomba rehetrarehetra amonona an'lay tolony ny MDRM dia nipoaka moa iny fa 20 ny volana mars iny za eto tsy miteny hoe tsy nisy ireo ray aman-drenitsika na hoe tsy nisy ireo tia tanindrazana nanomana an'le datiny fa 20 mars tsy izay le resahako fa lasa fangarony sasany amin'izay le izy fa kosa tamin'izany de fantatra zao hoe misy olona mamadika fantatra fa ampiasain'ny baron tamin'izany fotoana hitsikilo sy anaraka ny fivorian'ny boropolitika tamin'izany fotoana ary isany efa tsy nampifanaraka ihany koa ny mpitarika ny MDRM tamin'izany fotoana satria tao ny tsy narisika amin'le hoe anaovana an'le datiny fa 20 volana mars satria inona ny antony efa fantatra loatra ny fisian'ilay mpitsikilo tao anatin'ny fivoriana de ireny moa le tena nandrisika ny anaovana an'ilay fa 20 anapoahana an'ilay fa 20 volana mars tonga tokoa moa zany le fotoana napoaka le izy dia fantatritsika ny lefa rany fa misy tamin'ireo le mpitaritolona ny mpitarika ny MDRM range amin'ireny fotoana ireny tsy eto akory le izy ny sasany any am-piangonana
no voasambatra ohatra zao lay resahako teo hoe ny rainy filopitarika otrikafa nge tamin'izany fotoana ka ny samborona tao an-trano io ao Andravoahangy-Body io ny voalohany volana aprily de azotsika everina ve zany hoe manomana tolona fa 7 volana mars dia voalohany volana aprily 1770 andeha hivavaka iaraka amin'ny vady aman-janany tsy mieritreritra inona akory na dia izany fotsiny ary izay hoe misy zavatra somary manahirana lay izy fa izy io moa zany no manahirana eto amintsika ny version coloniale no manjaka zany hoe ny mpandresiny nanoratra ny tantara dia ny frantsay sy ny mpombazy io zany dia lasa betsaka ny zavatra diso raha miresaka ny rarahany fa 7 volana mars tsika ankasitrahana tamin'izay tao hoe tsy ahifohy ny tantara satria be deaibe tokoa amin'ny taranaka ankehitriny no tsy mahafantatra ny zava-misy marina satria ny rakitra rehetra izay hita lohatra eto dia saik'izay version coloniale ny resantsika teo zava-dehibe nanasongadinana an'iny fa andao hoe resaka kely sika hoe taorian'ny 7 martsa 1770 dia maromaro koa ireo hetsika izay nisy teto amin'ny firenena teto Madagasikara santonany amin'izany ohatra ny Tranga ny taona 7 izay tena hoe nambara tamin'izany taona izany hoe tolona ho an'ny fanovana nandatsahana rana malagasy maro ihany koa raha tarafina amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izao Andriamatoa Ely Arabe vahiny tolona tokoa ve no azo andikana ireny hetsika tamin'ny taona 7 ireny rehefa miresaka ny atao hoe tolona dia verina hoe tsy maintsy misy zavatra jerena foana ao anatin'izay satria mazana koa moa izy io zany ohatrany hoe tsy naleteny ary ohatrany hoe tsy manana ny asiny akory ny hafana hoe tsy hisy dikany akory fotrany tenitenenina fotsiny eo sika raha isitsika nanomboka tany amin'ny 2 teny 2 satria inona ny antony tsy hoe avy any atsimo ahako fa misy antony zany tsy dia misy mampatsiahy loatra ny datin'ny voalohany aprily 2 ange ka nisy koa ny fandripahana an'ireo le mpanaraka ny monima tany amin'ny faritra atsimo ny Madagasikara iny zay tamin'izany fotoana nampalahelo mihitsy fa ny fatin'ny olona tamin'izany nampinanana alika zay mihitsy ny zavatra nisy tamin'izany fotoana moa ny lehibe ny gendarmeria nisy an'ry colonel Bokino sy ny karazany nisy ihany koa zany ireo lay efa manamboninahitra malagasy niaraka tamin'izany nanao ny fampandritany tany inona ny tiako tenenina tonga tamin'ny 2 tsika ny io moa lasa anaran'le kianja izy manjakitiny androany ny 13 mai 7 noho ny fisiany 7 napisy 7 zay zany mba tsetsatsiaritra fotsiny dia nitohy iny tonga hatraty amin'ny 7 resahantsika io inona moa ny dediavin'ny malagasy ange zany tao anatin'izay dia nitady fanovana foana le tena hoe fanovana satria raha tarafitsika talohan'ny 7 sy amin'izao vanim-potoana misy atsika izao tamin'ny 7 azon'ny olona kokoa le atao hoe fanjanahantany satria tena hitantaratra mihitsy hoe io le vazaha frantsay mibodo ny tanitsika manao tsy ny falavo manao zay tiany atao rehetrarehetra amin'le ray aman-dreny mpiray-tanindrazana amintsika taty aoriana izy miova endrika tsy hitanao otrony le vazaha menasofina frantsay fa ny olony ray na le hoe tamin'le film France Afrique moa misy an'ilay atao hoe gouverneur noir zay ny antsondry zareo ny flou aty Afrika zany zay le feheziny France Afrique ny gouverneur noir indray no mitondra atsika miresaka zany tsika 7 dia ny hoe tao anatiny zay etaeta fitediavana fanovana izay foana le vahoaka malagasy fa ny olana lay mpitarika le olona no heverina fa hitokisana zay ny olana tamin'izany fotoana izany satria samy mahafantatra tsika tamin'izany fotoana ange fa ny be ny tanàn'Antananarivo tamin'izany fotoana zay voaloha amin'izao fotoana izao dia fantatra hoe efa ny volavolainy ny frantsay satria ny nasamy hafa kely ny tantarany Madagasikara zany dia nanomboka tamin'ny taoriana ny fifidianana ray sy 2 dia somary niova kely ny tantara satria tsy olon'ny frantsay intsony no tafapetraka teo zay tsy zakany zareo zany zay tamin'ny endreny rehetrarehetra dia ny tetiavan'ny fomba za eto tsy miteny hoe naomby na tsy naomby tsy miditra amin'izay loatra fa le hoe lay contexte raha nazatra nanomboka repoblika voalohany hatraty hatramitsika izao repoblika fahaefatra izao dia ny olon'ny frantsay foana ny tafapetraka tamin'ny 2 tsy izay dia ny tetiavan-drareo zany ny fomba rehetrarehetra dikan'izay ozy aho hoe le izy tsy tena le hoe fanovana tao ambadika le tolona tamin'izany fotoana fa natsiaro ny frantsay fa somary very remby izy
raha oarina tamin'ilay mpitondra tamin'izany fotoana dika zay nitady ny fomba rehetrarehetra izy ahafahany mitazona sy mamerina n'le tombotsoan'ny frantsay eto. Zay ny tena fon'le izy amin'ny akabeany de ny mampalahelo zany tao anatin'izay ilay malagasy mpiray tanindrazana ny voafitaka lasa diso ny safidiny satria na tiana na tsy tiana kosa io zany misy eto amintsika foana io le etaeta fanovahana io lasa ho an'ny voaka malagasy zany a lasa miena izy io raha tany aloha izy isaky ny 5 na 10 taona tato arina izy lasa 7 na 9 taona ny amin'ity tsy fantatro ohatrany manahirana ilay zavatra misy ka vozy hoe reny tokony akatsika lesony reny zavatra niseho teto amin'ny firenenyreny fa tsy tokony avelan-dalitrony satria manahirana eto amintsika raha mbola apetrakitsika foana aloha hoe ny zavatra taloha de avelao hoany fa ndao hoe aribanjina no avy ozy aho hoe mila itodiana foana ny taloha ahafahana makalesona amin'ny ho avy fa zay le zavatra lasa taloha zay tsy tokony hitazona antsika kosa tsy roso zay zany le izy amin'ny ya ny resaka kely ny lasa moatsika teo a hijery kely ny hoavitsika manomboka eto aloha andriamatoa eliara-bevahiny resaka momba amin'ny fifidianana sika satria efa namoaka tety andro ny seniva de amin'ny 6 novambra 13 no hiatrika ny fifidianana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara mbola tsy fantatra moa izy mety ho fanapahana ho raisin'ny eny anivo ny fitondram-panjakana mikasika an'izay a ny amin'izao fotoana izao de hita fa maro ireo antoko na vondrona politika manakiana eo aloha ny lesy-pifidianana eo ny firafitry ny senia eo ihany koa ny firafitry ny ACC ahoana kosa ny hevitrareo otrikafo manokana mikasika an'izay lafin-javatra maro zay. Izy io moa ataoko hoe misy faneho-kevitra efa ataonay matetitetika ny fampiresahana ihany koa amin'ny namana rehefa miresaka n'le hoe seni na ny ACC maresy lahatra ve ny amin'ny sady tsy maresy lahatra ny amin'ny hoe fikarakarana ny fifidianana be da be ihany koa reto tolo-kevitra amin'izao fotoana izao hoe tokony horavahana ny senia de tokony ampidirinao ny ankilafy kely rehetrarehetra tokony jerena ihany koa ny ACC fa tsy tokisana de eto mamerina kely ny tantara very koa hoe tsy ho tsiny ngamba zay isan'ny tsy nanekenay niditra tamin'ireny fitondrana tetezamity reny zany de ny fanasoniavana n'le hoe ravindalana na feuille de route ozy izy zareo tamin'izany fotoana de eto tsy maintsy averina kely le izy satria ny mpanao soni an'le feuille de route tamin'izany fotoana de nanaiky avokoa ny hoe iny zany no ampiarina de iny no entina hitantanana ny firenena dia isan'ny zavatra anankiray tsy nanekenay aniny feuille de route iny zany de no hoe zay raha teo moa tsy niditra tamin'le fitondrana tetezamity de le fananganana ny le rafitra atao hoe seni ity satria le rafitra atao hoe seni aloha azo adino fa ny tany voazanaka ohatran'ny Madagasikara sy Afrika ny zanahany la Frantsa rehetrarehetra reo no misy an'le rafitra atao hoe seni zay zany le izy dikan'izay miverina ny adevitra amin'izao fotoana izao hoe raha vao io atsarao io de matsiaro ny sosikevitra nalefanay tamin'izany fotoana hoe raha ny fahampiaina nge tsika tsy ho tonga tamin'izao hoe fananganana ny seni zao misy manolo-kevitra hoe raha vao io de aloha hiditra ao avokoa de ozy ihany ny otrikafo hoe vangamo tsy efa zany no natao tao aorianany fanasoniavana ny feuille de route reo le mpanasoniany feuille de route rehetrarehetra nge nanana membre atao anatin'ny seni avokoa fa raha iresaka n'le fifidianana nanakana ny olo ny mpitondra fanjakana tsy ho lany ve zany tena nanadio ny fisiny ny fifidianana ve zany ka ozy aho hoe zay ndray ve le zavatra ao averintsika sy takina amin'izao fotoana izao hoe aloha samy hiditra ao avokoa de ozy izy lotrikafo hoe andao tena ataontsika ny adevitra de ny ilaina ve aloha le seni raha miresaka fiandrianam-pirenena tsika miresaka fahadiovan'ny fifidianantsika miresaka fandaniam-bola amin'ny fifidianantsika satria ny anay de mahitsy tafiditra ao anatin'le rafitra mpandany vola na atao hoe budget du vort ny seni sy ny ACC aminay dikan'izay zay hoe andao zay tsara ny isin'le adevitra zay tena mamerina mihitsy hoe sao de le seni mihitsy no sitsika adevitra ny manahirana manko de zao tamin'ireny le resaka doublon reny dia iny loha zay filaza azy na anarana miverimberina na karapanondro miverimberina fa nanova ny safidy-mbahoaka le izy na tiana na tsy tiana dia tamin'ireny zany de hitantsika tsara hoe lazaina fa seni mikarakara n'le fifidianana ary zay tokoa fa niarana atsapitsika fa hay ny ministera ny atany manana mahay mizy ngeza be ihany koa ao anatin'le fikarakarana ny fifidianana satria izy no afaka manao commande zany ny karapanondro amin'ny alalan'ny imprimerie nationale tany nefa efa nisy iny le double enceinte koa zay hoe raha mbola afaka mitsabaka ao ihany ary zany ministera ny atany
ny ratsa manjaika ampiasain'ny seni amin'ny akabeny de mbola ny ministerany an-tany ny fiazy raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny fokotany toy izay hoe tsy aleo hoe asiana safidy mazava tsara na le seni ampanaovina azy de omena azy ny fahefana rehetrarehetra na ny oeti-manana na amin'ny lafin'ny lalàna na inona de tsy tsabahana izy asizy io dikan'izay raha misy tsy mety miodidina n'le fifidianana de fantatra zany hoe ianareo ao amin'ny seni ny tompona andraikitra fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao hoe ifanilihana le baolina ary marina raha ifanilihana satria samy afaka mitsabaka amin'le fifidianana na ny ministera ny atany koa ary any amin'ny alala mpitondra fanjakana ka tsy aleo hoe tena zava le izy zay zany nay ny adihevitra ivelona hoe tokony alefa ao anatin'le izy fa zay aloha zay de mirona am'le hoe raha miresaka fiandrianam-pirenena anjaran'ny fitondram-panjakana mikarakara ny fifidianana fa ny balizy no ataotsika mazava tsara de fampiresahantsika zany hoe inona ny arofanina mba tsy hisidana zay tiaka atao anatin'le izy ny farany makasika an'le ACC satria efa nilesahana ihany koa io misy ohatra maromaro hoe eto ambonin'ny tany ohatra reo ilay pays nordique reo nge tsy manana an'izany rafitra atao hoe ACC zany fa isika nefa efa manana ny fitsarana tampony na le hoe cour suprême fa maninona io tsy ravana any zany ACC zany fa mpandany volam-bahoaka fotsiny fa atao zay anarany na chambre constitutionnelle na cour constitutionnelle ao anatin'ny cour suprême fotsiny io na fitsarana tampony de vita ary ny zava-dehibe an'izay tsy fanapahan-kevitr'olona raha tsy diso tsy mihoatra ny folo akory ny mpikambany ACC tsy fanapahan-kevitr'olona vitsivitsy fotsiny ny anovany lay voka-pifidianana io fa mba raha cour constitutionnelle na chambre constitutionnelle zay tsara rehetrarehetra misy fanazavana teknika be dehibe afaka omena moa zany fa ny fotoanantsika no tsy mamela zany no manapaka tsy momba ny fifidianana ihany fa momba ny tsy fanarahana lalam-panorenana rehetrarehetra zay zany ho zay raha tena ho ataony adihevitra andao tsy tefitefena fa andao idirantsika lalina zany zavatra rehetrarehetra zany tanjotsika ao anatin'ny renrehetreny moa de hoe ny atongavana mafifidianana madio mangarara ekeny rehetra dia mbola hijany eo am'izay lafi ny fifidianan'izay any andre matoela arabe vahiny hoe raha tarafina am'izao fotoana zao am'izay voarakitra ao anatin'ny teti-bola de tsy ahitana afa-tsy sora-bola 5.7 miliara ariary hatreto mikasika n'ity resaka fanomana fifidianana tya teti-bola sora-bola zay hita fa tena hoe tsy ahafahana anatotosa fifidianana filoham-pirenena raha zany zavatra zany jerena te antany hoe fanahinina ve raha ny fijerinao azy sa hoe ity fitondrana ity mihitsy no tsy mahita loharanom-bola tsony ho enti manomana ny fifidianana izy io ohatra ny manahirana ohatra ny sadasada manatsoratra ihany zay nao afaka ilesahana azy satria tsy akila ny mpitondra fanjakana manentana ny hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianantsika nda de tsy de hitataratra loatra aloha zareo amin'ny fanentanana ny olona hiditra anatin'ny lisy fifidianana zany zavatra zany aloha de efa somary mampametra mpanotaniana avokoa eo ihany koa le hoe resa-bola misy ny vola sa tsy misy raha ny otrikafo nanontanianareo de hozy aho hoe le izy tsy any amin'ny de tena lesaka vola loatra io fa le finiavana politika n'ilay mpitondra fanjakana manana volonté politika hiroso amin'ilay fifidianana ve ny mpitondra fanjakana manana tombon-dahany very zareo amin'ilay firosoana ny fifidianana le tombon-dahany tiako resahana tena mahazo antoka very zareo fa mbola ho tafavoaka mpandresy raha ho atao le fifidianana za zany amin'ny mampanao politika de aniny any ohatra ny irona ny famakafakaka manokana hoe tsy resa-bola io tsy resaka lalàna io fa any amin'ilay finiavana politika n'ilay mpitondra fanjakana no hitako hoe olana ohatra n'ilay mpitondra fanjakana no ohatra ny tsapa tsy te hiroso amin'ilay fifidianana satria na tiana na tsy tiana aloha zao fahasarotany fiainana zao olona manao politika ingeny mpitondra fanjakana manana conseil be dehibe izy miodidina azy tsy maintsy misy ny analizy eo an-dapo ao hoe raha irosoana ve ty mbola ho tafavoaka tsika any zany ny ano fomba fijeriko an'le izy fa ny seni aloha manao ny asany izy amin'ny seni azy fa etsakilany rehefa tena jerenao izy aho hoe ilay finiavana politika ny fanjakana no tsy any fa tsy resaka vola io na resaka iny efa fantatra ane rehefa vita ny fifidianana tamin'ny 2024 efa fantatra fa amin'ny 2024 tsika tsy maintsy misy fifidianana filoham-pirenena indray ka raha tena ho atao le izy nanao inona fotsiny nandritra ny 5 taona vola ikarakarana fifidianana ve de tsy ho ananatsika raha tena iroso tsika reto aho manararoatra alefako ihany ny anay ny hevitra hoe efa ela zay no miteny hoe raha mbola akinitsika
amin'ny vahiny any avy any ivelany fikarakarana ny fifidianana eto io sahirantsika satria na ny vahiny koa ary tsy maintsy mijery le mpamatsy vola hoe olona toy ny ahoana fepetra toy ny ahoana no apetraka ahafahana mamatsy vola le fifidianana ao amin'le resaka basket foana satria na izy koa ary raha vao olona tsy azo ny antoka hiaro ny tombotsoany petrahantsika amin'ny toerany ahoana moa no amatsiny vola ny fifidiananao de mahatonga anay miteny foana hoe manana 5 taona ny mpitondra fanjakana azy eo zany amin'ny mandahany de fa fantatra fa tsy maintsy hikarakara fifidianana de tena tsy ho hita ve ny vola am'izay zay zany morona bebe kokoa amin'ny hoe ny fikarakarana ny fifidianana mety manana ny resahako a tokony isika samy malagasy anjara ny fanjakana no mijery no ety manana am'izany miainga amin'ny kitapom-bolam-panjakana satria na tiana na tsy tiana ihany koa manova ny safidim-bahoaka ny fienteherantsika amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny tantara no nanamarina an'izany fa tsy hoe izay akory ny mamorona zay no mahatonga ny hoe rianina ho ny candidat ny frantsay rianina ho ny candidat ny rosiana ny anina ho ny candidat ny amerikana de lasa tsika zany a mpandatsa baty fotsiny ny efa rahantsika fa zay fanarahany firenena matanjaka hoe ndao ary tia indray zany no atao fa tia ny azo antoka sady azahoan'ny amerikana tombony azahoany miteny fotsiny azy zany ny frantsay tombony rosiana de zay fanarahany zareo ka ozy hoe andao mba tena averina mihitsy le adevitra e andao hoe satria tsy hitako zay mahafanjakana ny fanjakana raha ohatra vola ikarakara ny fifidianana araka tsy hitako manana arena be deabe ho angalarina manana vola be deabe ho ahodikodina de tsy anam-bola ikarakarana fifidianana ozy aho hoe tsy mitombony zany fa farany makasika an'izy io a raha ny tena marina nge ohatra ny tsy tokony fifidianana rainy amin'ity taona ity fa mbola eo koa ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna fa aiza atao tsy voaresaka le izy zay eto mitodika amin'ny seni tsy anjara ny seni ny manao kajikajy hoe manambola na tsy manambola le mpitondra fanjakana amin'le fikarakarana ny fifidianana fa ny anjaran'ny senia manao ny environnement rehetrarehetra zay ilamina ny fifidianana de tokony misy tolo-kevitra ihany koa makany amin'ny fahefanam-panatanteraka hoe mbola misy fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina koa tokony atao amin'ity taona ity anjaran'ny mpitondra fanjakana no mamaly hoe vitany zany na tsy vitany fa tsy tokony seni tsy tokony isorony seni amin'ny tolo-kevitra ataony zany fikarakarana fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany dozy hoe tianana fifidianana madio sy mangarahara tokoa vetsika raha eny de izy nyotrikafo hoe tsy andaniam-bola ny karakara fifidianana lehibe any fokotany mila fidiny ireo fa manombokany ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka zany koa zany mba tokony tolo-kevitra miainga avao amin'ny senia ny fanaovana ny fifidianana lehibe ny fokotany de matsiaro an'le namana lehibe ny fokotany re zay filina mihitsy ny tena olanao aminay ozy tsy manana olana aminareo ka fa mitady fifidianana madio sy mangarahara tsika de tolo-kevitra zay ataon'ny otrikafo zay no mifanohatra am'izay ary manakasina kokoa ianareo a lehibe any fokotany raha ohatra nareo ka voafidy fa fantatra koa nge fa mafy ny mahazo anareo am'le fanendrena sy faneriterena sy any le izy ka zaraisina fahavalo ny otrikafo ao anatin'le izy fa mandeha ny andalana eny de mahita ny tena zany le ny lehibe any fokotany sasany de fa inona mihitsy ny olanareo aminay de eto mamary tsy misy fa mila mena asiny nareo a dia mazava-dehibe an'izay mako raha atao ny fifidianana lehibe any fokotany samy mandrotsaka ny olony any ny antoko politika rehetrarehetra mieritreritra indray anjara ny fifidianana hitantaratra ho azy any ange le fironana politika na tendance politika dikan'izay sarotrarotra ny verina isina alabato zany eto amin'ny firenena ia resaka fifidianana ihany moa tsika teo a miresaka fahamatsimbola ny fifidianana nresaka ianao teo hoe le volonté na le finiava amin'ny fanjakana ny tsy misy a fa natsidika eo teo ihany ko ny amin'ny hoe efa hita taratra foana te atao amintsika ny hoe misy na tiana na tsy tiana sary hita teto hoe rehefa misy fifidianana de hoe iza no mirona makany amin'ny tandrefana makany amin'ny rosiana sy ny sisa miresaka candidat sy ny sisa ho avy eto amintsika amin'ny faran'ny volana aprily ny ministra ndrarahambahiny frantsay a inona no mety ho zavatra hitranga na mety zavatra isy zany a manoloana an'izay mety ho fitsidiana ho ataony ho tompony andraikitra ambony a eo anivon'ny gouvernement frantsay io eto Madagasikara ary atambatro amin'ny fanontaniana manaraka ny amin'ny hoe nyresaka ihany ko ianao teo hoe tsy tokony hitehitra amin'ny vahinytsika miresaka famatsimbolana fifidianana mandeha ny resaka am'izao fotoana zao hoe tsy manam-bola tokoa ve ny fitondram-panjakana de zay no mahatonga le base toliara etsiketsehana indray am'izao fotoana zao kanefa ny fitondram-panjakana am'izao ihany tam'izany fotoana no isana mpanantena ny mponina atao toliara ny amin'ny hoe tsy ho tanterahana mihitsy zany tetika asa resaka fitrandrahana
ary anakibony tany amin'io resaka bastoliary io a ianao raha teo akoatrany ma secrétaire général ny otrikafanao a dia filoha lefitry ny fima na ny fikambanany masikoro arivola dia atambotra zay fanontaniana zay hoe manahoana sy manahoana ny fomba fijerinao mikasika an'izay rehetrarehetra zay mahakasika ny fitongavany lehibe ny diplomatie frantsay eto amintsika aloha de tsara ny manamarika fa azo antoka fa tsy olona andany fotoana na hitsangatsangany reny tsy mitovy amin'ny mpitantana aty Afrika zany reny fa ny déplacement rehetrarehetra misy antony avokoa zay zany aloha izy ny faharoa de zao milohan'ny ahafantarana fa ho avy eto ny lehibe ny diplomatie frantsay a de ny lohavany ny fanovana vitsivitsy tao ambikambany gouvernement zay zavatra zay de ohatrany mety tsy misarika ny saitsika kory ngamba hoe maninona no naverina ho lehibe ny diplomatie malagasy raha matoa Ivedsila maninona no naverina ho mpanolontsaina manokana filohan'ny republika isana na rambahiny lay lehibe ny diplomatie malagasy teo aloha Patrick Rajoelina ohatry ny veritsika hoe mandendeha ho azy zany maninona lay filohan'ny republika amin'izao fotoana zao no entourena ny olona manana zom-pirenena frantsay na ny olona azo ny la frantsa antoka ohatry ny veritsika hoe mandeha ho azy zany le izy ny akoatran'izay de ny hoe misy mikambany gouvernement dia zay nesorina ny farany teo ohatra ny ministry ny fiarovam-pirenena Léon Richard Rakotonarina général de fantatra fa mirona bebe kokoa makany amin'ny Rosiana dia za tsy miteny hoe inona ny fironan'ilay ministra nasolo azy tsy miresaka an'izay fa ny anton'izay de ny hoe isan'ny fepetra napetraka la France aloha reny milohan'ny atongavany lehibe ny diplomatie eto ny fanesorana ny olona tsy azo ny antoka de fampidirana ny olona azo ny antoka zay zany aloha le izy manarak'izay de ohatran'ny variana ihany ny tena hoe raha mijery nylay ministre ny rambahiny vaovao za tsy miteny hoe tsy resaka fakalana azy na inona fa titeny ihany ny tena hoe vola miroapolo tapitrisany atsika fa de tena tsy misy hoe afa-tsy zany anarana sila zany ve ho atao amin'ny fitantanana n'le diplomatie malagasy tena tsy fankalana azy zany tsy fa firenena no resahany eto mba omeo sansa ihany koa ny hafa fa betsaka nge no afaka manao an'izany fa tsy hoe zay ary ny manahirana de ny hoe raha ohatra le olona ka naomby fa ninona izy nesorina de feo indray averina ohatr' zany lay nampisanina ny hoe ho mpanolontsaina ny filohan'ny republika isana ny raharambahiny Andriamatoa Patrick Rajoelina tsy nahatriro taona akory nge izy ny teo ohatrany tamin'ny androny reny lala sinoro sy ny avonavony reny nanjaka ny teny ratsiny no ny paritaka teny amin'ny tambazotserasera zay hainy tsara aloha no miteny azy na de frantsay ary izy dia zany mampametra-panontaniana avokoa de ny farany mahakasika an'iny de ozy hoe averiko ihany tsy hitsangatsangana ny lehibe ny diplomatie frantsay eto période préélectorale tsika zao le hoe vanim-potoana mialohan'ny fifidianana raha ho tongany iny moa mbola adihevitra hafa le hoe raha ho tongany iny fa ozy hoe azo antoka mihitsy akoatran'ny nosy malagasy dia ny intérêt frantsay no ataondrareo aloha ny fomba rehetrarehetra hitazomana azy tsy avototra azy satria mampatahotra mafy ny frantsay sy ny tandrefa nampiaraka aminy lay resaka Wagner hoe hoe efa tafidy teto amintsika zany hoe ny rosianina zany rosianina koa toatrany efa mamofopofona hoe manana candidat toanana eto amintsika dikan'izay zany matahotra ny overemby la Frantsa de tonga eto izy mametrapetraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay fa ny zava-dehibe de zao hijery iza ny olona azo antoka ho toanana apetraka amin'ny fitantanana ny Madagasikara mba ahafahana mitazona an'izay tombontsoa frantsay zay zany ny tena mazefatra be ao anatin'izy de misy fomba fiady ny frantsay mba mila fantatritsika ihany ny frantsay tsy mpanohana olona ray ary ny frantsay tsy manao an'izany hoe ny eo amin'ny fanjakana ihany ny toana ny fanany aty amin'ny sehatra ny fanoherana koa ary misy kopakopahany ny tanjona de hoe zay tonga eo atsika avokoa zay zany mba mila fantatritsika resahana mivoaka malagasy zany satria hiatrika fifidianantsika ndao mba ho jereny zany fa ny otrikafo ny amaranako an'iny de ozy hoe tamin'ny fandalovan'ny ministre ny rambahiny frantsay teo aloha Jean-Yves Le Drian de nisy zavatra nataonay nanoloana ny ambassade de frantsay teny Ambatomena amin'ity ndray mitoraka ity zany de miteny sady zay hoe tsy maintsy mba ho tsenaina ihany koa ho an'ny otrikafo zany lay lehibe ny diplomatie frantsay ho avy eto dika zay misy hetsika ho ararotiny ho atao
ampifandalovana eto. Ny mahakasika ny base toliara de ozy hoe mbola miresaka efa miresaka base toliara tsika tsy afaka sarahana ihany koa amin'ilay contexte électoral. Mandeha be manko ny resaka hoe tsy manam-bola ny mpitondra fanjakana, mitady vola atao fond de campagne ny filohan'ny republika sy ny ekipa ny sy ny ohatran'izany zany, de mandeha be ny resaka hoe mandrabirabo vola andry zareo ny orinasa base toliara, na hoe nandondona tany amin'ny orinasa base toliara zareo fa mitady vola. Ny condition zany de ny hoe nareo ihany nanao suspendu na nampiantona an'ity fitrandrahana ity, leveo ario de mifanaraka tsika. De nandeha be zany zay resaka zay tany aminay tany atsimo zay de nitsangana izahay fikambanany Masikoro Rivolahy eto Antananarivo mafilo lefitra ihany koa satria ny tenako manokana de teraka tao amin'ny district ny Toliara faharoa zany ary teraka tao amin'ny commune Kilmaliniky izay misy ny site hitrandrahany orinasa base every ny orinasa base toliara hitrandrahany io de nitsangana zany zay manohatra an'izay. Le manohatra eto sanatria hoe manohatra ny fampandrosoana satria izay no le sahandry zareo. Ozy hoe efa zavatra kosa hoe hita fa tsy ety tanànanay io, atsika ty fireneny ity, atsika ny harena eto de tsy joroana ve? Ozy hoe tsy afaka jerena fotsiny kosa zany satria rehefa nijoro manko zahay de ozy zareo hoe nareo mercenaire satria tamin'ny 17 volana febroary teo nanao descente tany atoerana mihitsy ny fikambanany Masikoro Rivolahy eto Antananarivo miaraka amin'ireo leray aman-dreny sy olon-teny tao anatin'ny délégation ny tenako. Rehefa tonga tany zay notondrony ny orinasa base toliara sy ireo le mercenaire ampiasainy zareo reo hoe ireo ndray ny mercenaire avy any Antananarivo fa tonga de ohatran'ny gaga ihany zany tenako manokana moa de natakena amin'le hoe mampanao politika de hoe za tsy menatra fiera amin'izany, za fanao politika fa ny magaga de zao nandriamatoa Mahafaty Samuel fantatritsika efa lehibe any antenimielam-pirenena teo aloha nge zany isan'ny taleo amin'ny orinasa base toliara mpanao politika zany. Andriamatoa Mana Florent Parfait mbola député tao Toliara voalohany ihany koa mpanao politika zany. Misy ireo miafinafina ao ambady izy eo fa fantatra ihany ny ben'ny tanànan'ny Toliara voalohany Andriamatoa Dede Tomira moa anaran'ny association mpanao politika koa nge zany ary eridery Tsebo Maleo reo député ny district ny Toliara faharoa anankiroa reo Roselin Hussein zay IRD sy Andriamatoa Tsitara Rochers zay indépendant mpanao politika avokoa zany zay misan'ny manosika ny ampandehanana ny orinasa io. Fa maninona rehefa zay no mijoro de lazaina hoe mercenaire inona ny idiran'ny mpanao politika amin'io nefa tanànana alatsahany tavoniny tena de zay hoe zay filazanareo fa tsy azo jerena fotsiny zay. Farany tiako resahana makasika an'iny de ny hoe manao fampanantenana zareo fa amorona asa ano any amin'ny 4,000 any le sahandry zareo. Zay ozy aloha io zay filazanareo azy fa ny zavatra nisy aloha de zao le toerana misy fitrandrahana vaventy ohatran'ny hoe Ambady Visy ny QMM reny tsy zakany vahoaka foana ny inflation tao. Ny faharoa raha misy asa ny forona betsaka indrindra de tena hijery ny mpanatrika ny fandarana hoe ny asan'ny fivarotan-tena ny tena ny roborobo tamin'ireny toeran'ireny koa zay hoe tsy ho azona eo ekena kosa raha zay no heverinareo atao ao amin'ny district ny Toliara faharoa zay raha teo efa manana ohatra ratsy amin'le QMM tsy mba etsy Faradofay tsy nahafaka ny kere zany zay hoe amin'ny fotoana mampety azy moa rozy izy nareo hoe alefaso ary ny solution anareo amin'le hoe inona ny tokony atao anananay zany ary tsy voandroany akory zay miresaka mahakasika an'izay. Isan'ny vaovao laza efa andro maromaro ihany koa zay Andriamatoa Ely Arabivahiny ary everiko fa tsy ho azontsika lalova-potsiny amin'ity alina ity ny fihetsik'ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny lavanilina eto Madagasikara. Izy ireo moa zany de mitaky ny anafoanana ilay Commission nationale de la vanille CNV mitaky ny fanatanterahana ny fampanantenana zay natao tamin'izy ireo satria tamin'ny propagande de nitenenina hoe ho ampiakarina avy telo eny ny vidin'izany lavanilina zany zay fantatsika loatra fa mifanohitra an'izany no mitranga omaly efa nietsika koa ny tao amin'ny parkage ny Sandrakatsy manana ravaratra akoatra ny tany Sambava tsy zany no mitranga amin'izao fotoana izao zany araka ny resantsika teo mitotongana be hatrany amin'ny ray hetsy na latsaka zany aza ny vidin'ny kilaon'ny lavanilina masaka ny resaka eto efa taona zay tsy nety voavahan'ny fanjakana sa ve hoe nininy fanjakana tsy nivahana mihitsy ity krizy mahakasika ny sehatry ny lavanilina ity. Inona no mety ho tranga atao anatin'ny volana vitsivitsy Andriamatoa Ely Arabivahiny raha mbola mitohy zao tsy fahatombanana eo amin'ny lafiny sehatra vanila eto Madagasikara zao. Raha miresaka an'ilay lavanilina tsika de samy mahafantatra tsika hoe isan'ny vokatra anankiray ahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny tsena
misehatra iraisam-pirenena io ary mampiavaka ny antsika dia ny antsika le tena mbola naturel mihitsy fa tsy le artificiel ohatran'ny any afy le lavany dika zay mila arovana io. Za tsy tena de hiditra hoe inona moa no tsy mampiravana hoe sarotra ve no mamahan'le olana sotra hoe zany hoe io zay le finiavana politika tiana ovahana ve le olana sa tiana potehana le sehatra zay fotsiny le izy. Raha ny fahitako azy nina potehana le sehatra satria misy mahazo tombotsoa am'izay fanapotehana azy zay. Misy ihany koa moa no te hanao monopole an'le sehatra fantatritsika nge fa misy anaran'olona miodikodina amin'io sehatra io fa mody ahodikoditsika fotsiny eo ilay ady hevitra mahakasika an'ilay lavany ka eto zany mba tena mijoro mihitsy hoe ary manao antsoavy hoe tena tsy tokony io raha iny faritra avaratra iny sy ny tapany atsinanana iny dia mba tena hoe sany mampidibola be eto amin'ny tsy am'ireny faritra reny ihany fa eto amin'ny firenena io dikan'izay tena mba mila jerena akaiky mila vahana le olana ny tena marina mila ioarana lay monopole ataon'olona roso telo ao anatin'le izy satria zay nge io hoe misy mpandraramy matretre be miodidina ny mpitondra fanjakana te hifehan'le izy de lasa potehana lay sehatra reny anefa veriko ihany mba hoe ny vokatra lavanila mba isan'ny vokatra fatarana ny Madagasikara ary mampidibola be ho an'ny toe-kareniny firenena ihany koa. Izy io zay hoe mila ray finiavana politika sy fahasahiana avy amin'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny ministera tompona andraikitra le izy fa za mino fantatry ny teknisianina ao ministera nge ny olana de fantatry ry zareo ny vahaolany tsy zavatra sarotra io zany fa zay le hoe masa fotsiny ve zany ianao mandray fanapahan-kevitra masa ve ianao mandoda-tabatra manoloana n'le olona milaza fa tompony Madagasikara mife an'io resaka lavanila io an'le izy fa le izy manko lasa mihitatra satria miresaka fifidianana tsika de lasa mihitatra le izy de lasa misy trangana palahelo ohatran'ny tsy eo tany amin'ny faritra avaratreny da tsy diso atao sambava hatramin'ny olona manao volomboasary ny daroan'ny olona mampalahelo le izy nefa koa tokony aperitreritra le mpitondra fanjakana hoe efa tonga hatramin'izany ny olona misy le matsiaro kely manko le vidéo filohan'ny paritaka iny satria miresaka an'izy iny lasa mampalahelo ny olona satria ny olona tsy manatsiny niaran'le izy satria le olona koa akilany tsy mahita fomba ampitana hafatra na mesazy any amin'ilay mpitantana intsony hoe mila vahanareo nge io de lasa ny olona manao numéro 13 ny sahirana ao anatin'le izy ka ozy hoe io averiko foana na ny lavanila ny fasahirana ny firenena amin'ny akabeany vahaolana misy fa mila fasahiana de namarana koa azy io zay hoe le mpitondra zany nge miresaka fifidianana antsika de mifandray eo ihany le izy de mahatonga na lasa nieritreritra hoe tena mieritreritra hiatrika fifidianana ve le mpitondra fanjakana sa tsy satria raha ny vato aloha zany any amin'ny faritra mpamokatra lavania de ohatran'ny efa hosaitsahirana ihany lay mpitondra fanjakana satria tena miatra amin'ny an'le faritra le resaka lavany de lasa ozy hoe tonga any amin'le adihevitra efa natao teo aloha ihany tsika hoe tena atao ve ty fifidianana ty satria raha olona mieritreritra iroso amin'ny fifidianana zany tsy ny fikarakarana ny fifidianana ihany jerena fa tafiditra hatramin'ny famahana ny olana rehetrarehetra ka io moa nza hoe vavakosoa misy siro asakasaka ze hinana azy raha mieritreritra hiatrika fifidianana le mpitondra fanjakana zao nefa ny fanapahan-kevitra raisina momba n'le lavania de hitantsika eo ny toy any fanay zany aloha mampalahelo lay tatsaha piraitanindrazana satria mampiodina ny toe-karen'ny firenena ary isan'ny mampalaza faritra avaratra sy ny tapany atsinanana iny io mba tokony hidediavana za tsy teny hoe hidediavana vahaolana fa tokony tena ho vahanareo le olana fa fantatra ny olana ao anatin'io de averiko ihany hoe fantatra koa ny vahaolana ya mahafinaritra de mahafinaritra ny manasa foana ny mpikamana ao anatin'ny otrikafo eto moa zany ny secrétaire général ny otrikafo re matoe le arabe vahiny ny vahintsika mbola maromaro ny fanontaniana nomaninay nefa ny fefotoana izay ananatsika afahana miresadresaka dia misy fetrany any andre matoe le arabe vahiny na zanaty zany isan'ny vaovao malaza ary tsy aritrainy tsy ametraka an'le fanontaniana aminao mikasika an'ity resaka lola raso maro ity miteraka resabe tato anatin'izay 27 ora farany zay ny fampidirana ponja vonjo maika nyity tompony la gazette la grandile ity reny moa nisy ny fiarahamentany mpanao gazety rehetra ary ombanay manana zany tranga izany satria mampalahelo de mampalahelo tokoa lay fiatraikan'le izy amin'le tany lazaina fa demokratika ohatran'ny Madagasikara ny zavatra hita de hoe natao mihitsy ny fomba rehetra tsy ifandraisany ireo loha-piampangana
any Lola Rasomaro amin'ny resaka asa fanaovan-gazety inona ho anao manokana Andriamatoa Eliara Bevainy no mety ao ambadika ity fampidirana ponjavonjo maika an'ity tompony la gazette de la grande île ity. Le izy amiko mazava be satria nitranga ohatrany tony ange tsy sambany miseho ny anaran'le olona fotsiny no miovaova androany izy Lola Rasomaro fa Fakomaly izy mety anaran'ny olo-kafa nisy namanareo teto koa ry Arifina Mialatsinina manonona ny anarany soatran'izany. Le izy zany isaky ny régime miseho de misy foana ny olona tratrana ataoko hoe herisetra ve amin'ny endriny rehetra amina zavatra sahala amin'io satria na tiana na tsy tiana aloha ny la gazette de la grande île ny ligne éditoriale de manahirana ny mpitondra fanjakana ary tsy ny mpitondra fanjakana ihany fa ny olona zay hita hoe manao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena na ny mieritreritra ny ho tena no candidat rapitso dia ohatrany voakitikitika matsiaro voakitikitika ao anatin'izay lahatsoratra voaka ny la gazette de la grande île zay avokoa. Zay ve no anton'ilay fisamborana sa resaka hafa ozy aho hoe za aloha tsy manana vaovao betsaka mahakasika an'ilay izy fa ny fantako fotsiny tamin'ny nanomboka ny tena ny sehatra politika de misy foana ny olona victime sahala amin'io rehefa manelingelina an'ilay mpitondra fanjakana satria eto matsiaro ianareo samy mpanolotsaina ny tanàna fa nafana ihany koa ny adiny Andriamatoa Lola Rasomaro sy ny ben'ny tanàna Antananarivo zay nefara moa tamin'ireny le resaka hoe nisy ny tifitra ny fiarany ohatrany tsy hita aloha ny tohany hatreto zay tamin'ireny efa nivoaka ny anaran'ny Lola Rasomaro koa sy ianao moa Clémence Rarlerina tamin'ireny fotoana hoe ohatra mamofopofona n'ireny zavatra ireny de zay zany ny tenako manokana tsy gaga androany la misy le izy satria efa tany zany de efa nitadiny mino fa efa nijery ny fomba rehetrarehetra zareo andeha ipetahana mialatsiny amin'le fomba fiteny satria izay mihitsy no malaza lisy ny Andriamatoa Lola Rasomaro nefa ozy ihany hoe zavatra sahala amin'izany ange mitondra ny firenentsika anakaiza ary fantatritsika koa ny olona nanao an'izany nanahoana nefa rany satria vao niresaka tantaritsika teo mbola miresaka ny toyantsika za aloha eto de mahitsiny aho hoe tsy hitondra soa ary tsy zany no ampilamina ny firenena akory ary tsy zany ihany koa ny ahafoana ny olona mijoro mahasamy tsy kery misy foana io ampidirinao amponja ny anankiray fa misy mitsangana foana eo misy miseho foana eo indrindrandrindra ity resaka asa fanaovan-gazety de ozy aho hoe raha tena mandray lesona ny mpitondra fanjakana raha tena mandray lesona ozy aho hoe ohatrany manahitsahirana ny kitikitika an'ity le sehatra anankiray ity za koa re tsy miteny hoe satria tsy ao anatin'le izy na hoe manindraindra tsy hany le izy fa ny tena tiako evina isan'ny fototry ny olana ange ny fivata amin'ny 7 jany koa zany ny adihevitra fa fantatry ny mpitondra fanjakana ny tiana horesahana mahakasika an'izay zavatra zay mbola zany ihany no iverenana amin'izao fotoana zao de ozy aho hoe tena mba mandraisy nareo lesona fa sao de ho sahirana amin'io sao de ho sahirana amin'io satria ny any tsy mivoaka ny eo ampidirina ihany tsy izay mihitsy koa nefa nijanonany tsikera fa raha mbola misy ny tsy mety atao eto amin'ity fireneny ity tsy maintsy misy olona mijoro foana eo mitsikera ary tokony amiko raha tena mpitondra fanjakana ny tena range misehatra politika tsy mbola mitondra akory tsy mbola lehibe any fokotany akory efa tsikerain'ny hafa de ozy hoe za tsy manao raha tsy mazaka zay fotsiny le izy ary mbola mipetraka koa ny adihevitra mitombona sa tsy mitombona le tsikera so de mba tokony ho jerena ihany le izy ka samy mandray lesontsika ao anatin'le izy ozy hoe tsy atsara endrika ny mpitondra fanjakana misy ny fanaovana zavatra sahala amin'izao. Ya ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Eliara Bevainy tamin'ny aren-kevitra be lehibe ny fampizarana ao nay miravavo moa de inona re ny ilazako an'le teny malagasy hoe miady mire rehefa mihaino faneho-kevitra sy fampizarana inona fa mbola betsaka ny ahafatsika miaraka fa betsaka ihany koa ny lesona azony sotomina tao anatin'ireny resadresaka androany ireny satry tena mbola nitany zavatra maro fa araky ny voalazan'ny Clémence Rarlerina teo hoe voafetra ny fotoana isika dia hatreo no niarahantsika tamin'ity alina ity isaorana ianao nanaiky vahininay izay miravavy kosa hanolotra ity fanadihadiana anankiray ity izay rahantsika mijery melohany ampanotrotsika ny vahiny faharoa sady farany amin'izao alina izao. Nosakanany zandary tsy hiditra teto amin'ny tsenana Akazobe tsy hanaraka ny filoha Marc Ravalomanana ireo vahoaka nanarady azy sy ireo mpitsoka mozika tsy fantatra mazava ny antony fa de hoe tsy mahazo manaraka ny filoha Ravalomanana fotsiny tsotra zao.
Alefa, ndao-tsika e. Mba enova inona raha zany tsy fanoatra amin'ny lalàna. Tsy fanoatra amin'ny lalàna koa zany. Ndao-tsika. Alefa, atao zay kapiteny a. Anjara fandratra tsika fa ho kapiteny. Anjara fandratra atao tsika. Aza misito. Kaza aza manositosy. Na izany aza tsy nasakana ny filomarika Ravalomanana niaraka tamin'ireo délégation niaraka taminy izay sakana izay satria fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anaty retsim-pifidianana no atondi ka tsy maintsy natao izany teny an-tsena. Telo amby sy roa arivo ty a tsy maintsy miverina vahoaka ny fahefana amin'ny olona rehetra eto Madagasikara. Misy mpifidy eo amin'ny 13 millions eo, 13 millions 500 mpifidy. Reo mpifidy reo a tsy maintsy ataontsika izay andresena lahatra azy hoe maizy nareo misafidy. Tsy mbola manao propagandantsika. Maizy nareo misafidy raha zany a zao fahantrana. Zao fahantrana vokatra ny tsy fahaizana misafidy zao izy mitrango zao e. Tsy nainy safidy. Tsy nareo ny nampahitrana fa nareo ny safidy an'izao fahaolina zao. Raha tsy nareo raha dia ny lafa. Aza manome tsy ny hafa mihitsy fa safidy diso zao. Hita fa olona manandrakandrana, hita olona tsy mieritreritra ny ambanivohitra mbola vidina ihany. Zao koa nefany, mety tsy fidina rava dia misy mpangalatra. Misy nanodinkodina vato, enkany taty. Dia misy ny olona mbola tia eto, fre olona moa tsy mihaino reo, anenindreo rehefa verena. Verena dada, zao a zao no tena vonina hanampy anareo. Dia izay mahatonga hoe tsy maintsy entaniny ity. Izay ny anatanana azy. Azao zany, dia tsy maintsy soratana ny fokotany ny anarana. Fa raha zany ireo verzo, tsy mifidy. Tsy afaka manara-maso izay avy amin'ny tanana ny anakory. Tsy mety, tsy maintsy soratana ny anaranareo. Tao anatin'izay fanentanana izay dia nozaraina ireny karazana flyers famantara ny olona ny tokony isoratana anarana anaty retsim-pifidianana ireny ny mponina tao Akazobe androany. Raha isika vetrany ary mivahintsika faharoa amin'ity alina ity a dia tsy iza fa ny filoha-lefitry ny team Talatamaty a dia Andriamato Ratsimazo Andrenirina faly mandray anao izay a ato anatin'ny fandarana Sahila zao. Ia, ny tena koa dia faly mandray anao Clémence Ranirina ary faly mandray koa ny namana Lili Rafarala ary miarabantsika rehetra namana sy tapaka sy mpiara-mitolona rehetra eny amin'ny commune Talatamaty any indrindra sy ny vahoaka malagasy sy ny any Dilambato sy ny namana ny anamanjery rehetrarehetra Facebook rehetrarehetra any ka dia mirary soa sy fahombiazana mba hahita soa tsara tsika rehetra eto. Hitantsika tao anatin'iny fanadihadiana izay narahantsika teo iny fa dia mitohy ny fidinana ifotony a izay tatirany antokotiko Madagasikara izay tarihan'ny filompanorona moa zany Andriamato Marc Ravalomanana. Hitantsika tamin'ireny sary izay narahantsika teo ireny fa dia feno vahoaka hatrany a ny toerana izay lalovany a tena miandrandra ny fanarenana ny fiainany ve ny vahoaka raha ny fahitanao azy a Andriamato Andrenirina. Ia, sotranao Clémence Ranirina. Ny zavatra misongadina zao eny amin'ny commune Talatamaty amin'ny andraiketanay indrindra amin'izao fotoana zao a tena mangetaeta zavatra toy ireny ny vahoaka ny Talatamaty. Tsy ampy le fanentanana hatramin'izay hoe manao hono izy ity fa noho ny fisian'ny toromarika nomen'ny filoha Ravalomanana iny dia nandray andraikitra avy hatrany ny comme team Talatamaty a miaraka amin'ny jeune team satria fa efa ao tsara daholo ny rantsa mangaika ny team Talatamaty a dia mandray atanana fanentanany olona hiditra anaty lista fividianana moa zany. Zay ta somary marefurefo ihany ny lista teo loloha teo a fa amin'izao fotoana zao efa manomboka mandeha tsikelikely ary efa tena miapakatra any amin'ny vahoaka zany hoe isan-kerinandro zay dia mitety fokotany ary de lina moa ny olona satria
tsy ampy le zay zavatra zay fa de tena vonona de vonona moa zany le olona hoe ary misy amin'izy ireo ary mangataka anay mihitsy hoe mba eto an-tanany izahay io eto any amin'ny fokotany a fa matetika le fokotany a sahirana mizavatra asa hafa indraikitany de izay mihitsy mandray tanana an'izy ireo a makany amin'ny fokotany zany a miaraka aminy de zava-dehibe ho anay zany zavatra zany fa tena isaorana moa zany folo Ravalomanana nanomboka ny hoe zay mbola tsy nisy angamba hoe mpifaninana ara-politika teto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe mirotsaha anaty lista fividianana ny vahoaka fa zava-dehibe tokoa io fisoratana io ka de isaorana azy manokana zay zavatra zay. Zavatra tsikaritry ny olona moa de ny eo an'io fitondrany indray aza nitohatra ny tsy rototra firy amin'ity famporosiana ny olona hiditra ao anaty lisitra ity ary marina ny fanamarianao teo Andriamatoa Ratsimazo hoe tsy misy afa-tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha hatreto ny hita fa miditra ny sehatra lalina amin'izay fanentanana ny olom-pirenena hiditra ao anaty lisy mpifidianana izay fa ho anareo entalata maty manokana ny rahantsika nahita tanteraka ihany ny hetsika na de nisy aza ny sakatsakana nahazo anareo teny fanentanana ny mponina moa hiditra anaty lisitra araka ny resantsika teo ny tanjona te antany hoe manahoana ny zava-misy ankehitriny andro vitsivitsy taoriana ireny fidinany fotony ireny. Ia marina tokoa fa nisy ny sakatsakana io moa zany tsy maintsy misy indro kely foana le rehefa zavatra politika fitotoana ny fahatongavan'ny président Ravalomanana ireny matetika misy efa hatramin'izay io zavatra io de tsy de nataonay ho sakana le izy zany tsy nataonay sakana mihitsy satria reo sakatsakana reny ange namana ihany moa ny tanàna reny tsy natao sakana lisy fa ny vahoaka ny talatamata ange mahafantatra fa hatramin'izay de makatohan'ny président Ravalomanana foana indrindra fa miditra na mandeha miatsena ara président Ravalomanana de manaraka eny foana izy tena moa fa neny Ravalomanana koa rehefa miatsena de tonga eny foana ry zareo miatsena miaraka aminy ny am'izao fotoana zao ny tahany zany zao le fampidirana olona hiditra anaty lista efa hita misongadina efa tena misongadina satria ampy loatra le fanentanana tsy ampy loatra fa manomboka tena miapaka hatrany amin'ny olona reny mpanetsa reny tsy de manam-potoana miteny zareo hoe zay nge izy voniny fa le fotoananay de zay ko am'ty moa zany tena manetana mihitsy indrindra fa miaraka amin'le mpitantana ny Zoentime manetana isambaravaran'olona mihitsy isan-kiny asabotsy matetetika zay no mitsidika n'ireny fotoana reny ary izy io na ny ankizy ary ange ohatra ny lina be am'le zavatra indrindra moa fa ny ankizy mahita n'ity ty zavatra ty avy any amin'ny folahirsany men'ny président Ravalomanana ty de lina be ry zareo hoe izy ty zavatra ty tena miapaka isa-tokantrano ka ny ankizy ary tsikaritray zany hoe nisy ankizy mihitsy mandrisika ny ray aman-dreny hoe mba inona moa zany atao izy nisy mpividiana zany de manazava moa zay de lina hatrany ankizy ary lina daholo am'le zavatra salasala am'izay. Marina de marina moa ny fanamariana zay nentin'ny namana le lira faralahy teo amin'ny hoe de tena mahagaga tokoa fa de ny fitondram-panjakana de izay hoe manana ny hoe antokony fitondrana moa zany rehefa hita maneho hevitra etsy seroa de tsy mba hita mampirisika ny vahoaka hiditra ao anatiny zany lesy mpividianana zany kanefa dia zay no ahafahana isan'ny ahafahana miantoka n'ilay fividianana madio mangarahara sy aprisiana ny olona zany tena hoe andray anjara am'raharahan'ny pirenena maolo-pirenena azy kanefa de tsy misy an'izay ary indramiko ny tenin'ny vahintsika voalohany teo namana le lira faralahy ary amafisiko ny tenin'ny président Ravalomanana teo ny teny mantsisy teo hoe tandremo sao diso safidy fa na ny vahintsika teo ihany ko ary namana le de ny teny mihitsy hoe diso safidy ny resaka tam'ireny tolona tamin'ny sivy sy roa arivo reny ka de fotoanany tokoa ao anatin'izao fanetanany zao no hoe rehefa miditra ao anaty lisitra ianao efa dingana anankiray zay ary hidirako amin'ny fanontaniana manaraka amin'ny vahintsika ny amin'ny hoe tsy ampy nefa n'izay fanetanana ny olona hiditra ao anaty lisitra fotsiny fa ao anatin'le fanaraha-maso ihany koa lay zotra mpividianana amin'ny ankapobeny aiza ho aiza ny fanetananareo ny olona ao anatin'izay mba tsy isiny ilay hoe alatra sy ny doublon sy ny zavatra efa ny rahantsika nahita sy ny menomeno mavahoaka teto tamin'ny fividianana farany. Tena marina tokoa zany namana Clémence vao io atandreo zao vao naheno vaovao satria am'izao fotoana zao zany ny FFKM ohatrany efa karazana mandray an-tanana an'ilay fanaraha-mason'ny fividianana sy ny zavatra rehetra mpitsipitsy ny ara-pividianana zay de za manokana mahita hoe ny raha mamantsika malagasy mantsiny zany io mpitondra fivavahana zany ohatra
manosika ny ambandany tsirairay amin'ny sehatra rehetrarehetra ary matetika inon'ny vahoaka teny raha vao ny mpitondra fivavahana no miresaka indrindra fa misy filoha teo aloha tokony ohatran'ny président Ravalomanana miaraka amin'ny zay rehetrarehetra mandeha fanentanana fa izaho zany hoe mba mangataka ihany koa ny fitondra fanjakana zay tena hatreto aloha mbola tsy de tena nahita loatra fa za mihina fa mety ho avy ihany angamba mpitondra fanjakana anentana ny olona natraliza nefa ne tsy fantatro moa hoe seni ve mpitondra fanjakana sa tsy seni zao asatsika zao mantsinge ohatrany hoe izay ndray zany itsika no manao asan'ny seni raha azoko tsara le izy zany hoe ny zava-dehibe azon'ny vahoaka zany zao ny antoko politika zany a mana lehibe ny vahoaka de anisan'zany ny tiako Madagasikara izay mihitsy ny antom-pisin'ny antoko politika am'izao fotoana zao indrindra fa ny tiako Madagasikara mana lehibe ny vahoaka hoe ahoana moa ny andromaso ny fifidianana sy ny rehetrarehetra pitsipitsy manatra zany satria inona ny atao olom-pirenena vanina raha tsy mahafantatra an'ireo rehetrarehetra reo tsy olom-pirenena vanina ary matoa ny olom-pirenena zay vanina de nampianariny izy zay raha tadidiko tsara ny toritenin'ny filohan'ny FJK mandray andro zany hoe manaova politika ry tanora malagasy ny politika ihany no tsy azon'ny olona ambakaina amin'ny zavatra rehetra na lafin'ny lalàna io na amin'ny lafin'ny inona na amin'ny lafin'ny inona fa rehefa miantsehatra politika ny olona tsirairay de afaka miady hevitra tsy ambakany rehetrarehetra fa afaka mitaky ny zony ara-piarahamonina io na amin'ny lafin'ny inona na amin'ny lafin'ny inona ia raha jerentsika ny zava-misy am'izao fotoana zao de mahatsikaritra ny rehetrarehetra fa manomboka manome lamosina ny antoko eo amin'ny fitondrana reo olom-boafidy iray vovonana aminy rahantsika mahitsy zany sary zany loko mavo tsy miresaka inona akoreto fa de reny fihetsikehtsehana maro samihafa reny ahoana ny fahitanao an'ireny zava-misy reny Andriamatora Tsimazolo ny fahitako n'ireny zavatra ireny ho anay ho anahy manokana indrindra fa amin'ny politika salasala am'izao marina fa hoe ny zavatra hita zany dia solombavam-bahoaka sasany zany avy amin'ny fitondrana de makany amin'ny tsy fantatra hoe candidat ve sa inona makany amin'ny sasany anamarika ve zany zavatra zany fa hoe tody damosina tokoa sa sanatriavana nadinilay lao hoe fitaka fa ho atsika na ho anay eto amin'ty ho atsika eto amin'tiako Madagasikara moa zany de mailo hatrany ny famialona hatrany anyarina sao de hoe manao tapody foy zay zany ny politika zany tsy tapotra ny fifidianana raha tsy hoe mivalina ny fifidianana zay le izy mandeha ny toy zao hoe pré-campagne ve ny ilazana zao sa inona de mandeha ny campagne mandeha ny fifidianana raha tsy tapotra mihitsy niny hoe ianona mandresy na iza ny resy amin'ny fifidianana tsy mionona zany hoe iza ny makaria iza ny makatsy fa mailo hatrany zany zay no hita zany hoe ny apolitika zany indrindra fa ny eto Madagasikara nge lazaiko aminareo fa hafahafa ny politika eto tsy ohatry ny any ivelany ekena fa izao itsika mantsy ny raha ny tena zoina raha ny sotroavina malagasy tsy itsika nge ny tompony politika io tereto ny politika nge teny vahiny ny tsika de manana rafi-piarahamonina malagasy le sotroavina malagasy tsy de haitsika loatra ny politika nefa efa natao iainana le izy de iainana de itsika zany politika atsika eto matetika politika akamitapitaka akanina de zay no mahatonga anao hoe maily foana eo amin'ny sehatra ny politika fa misy zavatra tsy mitombona ataon'ny mpanao politika sasany nazanaty zany mailo izy ianao fa ny antoko tiako Madagasikara ihany koa sana izanaty zany mafiorina ary vonina hiatrika an'izay mety ho kajikajy politika samihafa mety mitranga ny ambadika any tiako Madagasikara nge za milaza marina aminao fa tsy mivarotra fanahy amin'izany izy ary izy efa mafiorina jereo tsara raha zoina ny tantara jereo tsara raha zoina ny tantara nanomboka tamin'ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena tamin'ny taona enimpolo rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny antoko politika anakiraiky miala fitondrana de afaka heritaona ny rotaona tonga de tsita na ny antoko inony zany na natoko izy nareo mahafantatra za mahafantatra fa ny tiako Madagasikara efa 13 taona ny ala tamin'ny fitondrana fa mbola mijoro ary tena matanjaka
tena matanjaka tsy mbola nisy mihitsy atoko politika teo ta Madagasikara miala amin'ny fitondrana andritra ny folo taona tena folo taona zany a mbola mijoro ary tena voameme matanjaka ka tsy voahozongozona kosa aloha raha ohatra ka hoe mambriny atoko na iza mihitsy mazava be zay. Ya fantaniana farany raha tsika mity alina ity ngamba nefa everiko fa tsy azo lalova-potsiny resaka be ny resaka fanatanjahantena ny baolina kitra pare any resaka eto te antany kely anao satria ny vaovao malaza zany hatreto aloha de ny fametraha-pielany Andriamatoa Nicolas Dupuis izay mpanazatra nyity ekipa pirenena malagasy ity. Ho anao manokana ahoana no andraisanao an'iny vaovao iny ary ahoana ihany koa ny anarenana ny kitra malagasy ataoko fony teny eo amin'ny sisiny eo moa ny somary vazivazy ataon'ny olona hoe misy fahendrena ao anatin'le fielana rehefa matsapa-tena fa tsy nahomby sao de mba lesona tokony ho alain'ny maro ihany koa zany any amin'ny lafiny politika ataoko malalaka be ohatr'izao le fanontaniana de malalaka koa ianao mamaly azy. Saotra betsaka fa io fanatanjahantena malagasy io na ny tena marina tokony ho maveza-danja eto amintsika izy io ary ampanankarenantsika izy io raha ny tena marina. Ny zavatra tiako tsindrina aminareo fotsiny de zao niza rehefa tsy mahavita na iza na ianao na iza de mba miresaka kely am'le tompona andraikitra hoe ohatry ny hafahafa izy ity voalohany fandroany hafahafa izy ity fantelo miala rehefa tsy mahavita na tompona andraikitra inona na tompona andraikitra iny tokony ametra-pialana tsotra le dikan'le hoe mampaneno lakolisy voalohany mantsiny hoe ohatry ny hafahafa izy ity ohatry ny trozaka koa mba iomanan'le tompona andraikitra ohatra hoe fédération zany na ministère rehetrarehetra. Ny hoavin'ny baolina kitra de zao efa resako matetika izy ity fa tamin'ny taona taorianany Jeux des Îles izy ity efa nanana sosikevitra ohatran'izao ary zavatra mampanankarena hoy aho. Raha baolina kitra ny resahana de zao rehefa jerevanao ny tantara de matetika ny baolina kitra eto Madagasikara orinasa anankiray foana no mitantana azy tsy maninona miteny an'ity hoe ohatra hoe Juskafoty, PFB, BTM, Simelta, Coronation Union, Soma Sud, Maintrovolo. Fa izaho manana sosikevitra an'izao hitako fa mety atsangana ny ekipa anankiray isaky ny fivondronana. De ny fomba anaovana azy de izao manana 119 fivondronana tsika na de 100 fotsiny amin'ireo raha misy ekipa de efa ça va. Ohatra hoe ny orinasa rehetrarehetra isaky ny fivondronana manontolo iny de manangana association manao latsakemboka de manao latsakemboka io zany de manangana terrain anankiray zany hoe ny fanjakana manome tany de le orinasa fivondronana ohatra rehetra amin'ny na enamboratrimo iny ohatra ireo orinasa maromaro reo no manangana terrain de manangana école de foot de zany école de foot amin'izany fotoana zany de ampianara recrutena le ankizy zany hoe 14 ans afaka BPC io zany hoe 14 ans de ampidirina amin'ny école de foot de mandritra ny école de foot eo izy zany BPC classe de seconde, première, terminale à l'âge de 18 ans izy zany sady efa manana bac izy am'izay fotoana zay de ampianara l'école de foot de lasa mahay baolina izy zany sady mahay teny frantsay izy mahay mety teny anglisy de mba efa manana espoir zany le amin'io de mahatonga le fitenenana hoe mba orinasa maromaro no mitantana an'le izy tsisy idiran'ny fanjakana ny fitantanana fa izy no manao latsakemboka an'le orinasa zany manerana fivondronana izy zany de izy no mifidy an'izay foloany ao de izy no mametraka ny directeur izy manao fotodrafitrasa rehetrarehetra de anazy ny fitantanam-bola rehetrarehetra zany hoe de asiana critère izy mandoa écolade ny mpianatra am'izay fotoana zay de le critère hoe mba ankizy mba le vatana amin'ny koty mba sady lava no ranjanana le ankizy 14 ans zany hoe 14 ans zany nge jusqu'à terminal nge ça va de rehefa aveo rehefa tapitra ny carrière-n'iny de ireo orinasa reo ny afaka mandraisa na mety lasa manao any ivelany le ankizy de tsiaro tsara fa rehefa de isaky ny fivondronana misy an'izay zavatra zay de misy terrain misy ohatra zao de na ny olona manodidina mamaty sakafo mamantsy entana de misy match isaky ny herinandro de am'izay fotoana zay ny fivondrona samy fivondrona mifanafika de velona le football satria misy terrain isaky ny fivondronana fa mety mbola tsy ampy le zavatra fotoana atsika moa somary manifinify fa mbola be de be na mety misy hevitra
akoatran'izay manampy fa de tena zay ny sosikevitra hoe metomboka ty amin'ny fotony à long terme zay fa ny court terme moa io ataontsika am'izao fotoana zao io raha tsy izay a tsy androso mihitsy ny baolina kitra malagasy fa raha mbola hoe orinasa anankiray mitata de mandroso herintaona 10 taona fa raha le orinasa be de be tsy ho banky mihitsy orinasa io satria misy fitantanana mazava ao ya ankasitrahana be deaibe Andriamatoa raha tsy mahazo andrenirina ianao dia filoha lefitry ny comité matalata maty ny vahiny tato anatin'ny fandarana saila zao tamin'ity androany ity a ny vahiny voalohany a antenainay fa tsy androany ihany fa mbola ho maro ny fotoana mbola ho be deaibe ny fotoana ivahiny ananao ato anatin'ny fandarana nay sy ny namana lira faralahy na zanaty zany resahana kely farany satria efa lasa de lasa ny fotoana mivory ara-potoana ny conseil municipal na ny filan-kevitra municipal am'izao fotoana zao a fandiniana lahadinika anankitelo a eo ny budget additionnel na ny teti-bola fanampiny a eo ihany koa ny compte administratif ary eo ihany koa ny fanaovana ny rapport d'activité na ny tatitra zay ataony ny talisa tsokatsy ny namana le lira faralahy be deaibe ny ataontsika hoe ny teti-bola ny voaka tao anatin'izany zay nahagaga sy nahazendana tokoa amin'ny resaka fitantanana ny tanàna vitsivitsy fotsiny no tenena satria efa lasa ny fotoana resahantsika kely ny resaka fako ohatra zao de fantatra tao anatin'izany fa de hoe 2.1 miliara ariary isa-taona no atokana fandaniana ho amin'ny resaka fako ny resaka karama mampiasa de efa manodidina ny 2 miliara ariary mahery ny karama mampiasa isam-bolana nefa de nivotra tao anatin'izany ihany koa ny hoe manodididina ny 7.20 miliara ariary zany hoe mbola tsy tena hoe exhaustive moa zany na hoe zay rehetrarehetra zay fa manodididina an'izay ny vola miditra amin'ny commune isa-taona kanefa ny tombatombana na ny ataontsika hoe estimation rehefa tonga ny fanaovana budget primitif de tena lafo de lafo ary ambony de ambony zany rehetrarehetra zany mahamperitreritra ao anatiny ity resaka fitantanana ny tanàna-Antananarivo ity raha manao kajikajy isika ny tokantrano any de samy maka ny tsokevitra ny amin'ny hoe lojika ary rariny loatra raha toy izao ny zavatra misy ato amin'ny tanàna-Antananarivo na manalilira faralahy ya tsy azony lalovapotsiny zay fa ny fanamariako akoatr'izay efa voalazanao teo iombonako tanteraka satria ao anatin'ny fiainonan'ireo tale isatsikajiny moa isika amin'izao fotoana izao a de ny hoe tsy fisian'ny fivoriana teo anivon'ny filan-kevitra mihitsy nanomboka ny novambra raha tsy diso no nivory farany izahay a volana marsa izao a tafiditra anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany de nisy nanao fanamariana moa ny namana Clémence Rarinirina ny amin'ny tsy fisiana session extraordinaire tanenirany ela-potoana satria rehefa tsy misy mantsy ny fampiantsoana de tomjika zany hoe mandeha araky ny tokony ho izy ny raha rehetra zay raha teo moa ny valiteny azo rehefa napetraka ny fanontaniana hoe mazava loatra satria rehefa misy zay ny maha extraordinaire azy hoy izy namaly azy ny teo anivon'ny fitantanana ny filan-kevitra moa zany no nilazan'izay hoe rehefa mandeha ny zavatra rehetra exceptionnellement no ampiantsona ireny session extraordinaire zay ny anankiray voalohany nanaitra fa ny anankiray faharoa nanaitra kely ihany koa de ny tatitra natao n'Andriamatoa tale général ny société municipale d'assainissement zay variana ihany zahay hoe voasoratra tsara ao anaty lahadinika ny hoe rapport d'activité fa ny mahagaga dia nilaza izy fa tsy nivonina na ny amin'ny ara-taratasy na ny fiatrehana fa atao hoe fanaovana tatra manoloana ny filan-kevim-pitantanana na ny conseil d'administration no ny omanany eo aneo le fisavorovoroana raha mato Clémence Rarinirina hoe zay raha le rafitra tsy fantatra hoe any commune sa tsy any commune toy ny orinasa itony izy ny manam-pahefana aminy kokoa ny filan-kevitra zay rafitra mpanara-maso ny mpanatanteraka ve sa ilay lazaina fa filan-kevim-pitantanana natsangana anivony tony société municipale samihafa tony atsipoko ny asa satria nanaitra azy zavatra na izany naty zany mbola itoy ny fivorianay ary andraisana fanapa-kevitra arak'izany moa zany ny ankatoavana na tsy ny compte administratif sy ny budget additionnel akoatr'izay fiainonany rapport d'activité zay de eo arahantsika eo ihany ny toy ny ampita vaovao arak'izay azo atao izay miravavy amin'ny mampanolo-tsain'ny tanàn'Antananarivo Clémence Rarinirina ny amaranoko azy fotsiny namana Lily de zao hoe za manokana de tena miteny foana ary tsy mitsahatry ny tena manalili tsika moa zany tao anatin'izay impirimpiry no miresaka momba ny société municipale vao nyresahanao teo ny anankiray zao raha miresaka teti-bola ny tenako teo napafantatra hoe ampahany amin'ny zavatra nyresahana momba ny resaka ino moa zany vola miditra eo anivon'ny tanàna-Antananarivo de tena mipetraka amiko tena lojika mihitsy ilay fitenenana hoe
lojika raha tsy rafoanana any reo société municipale ireo satria raha nijerena ny convention ary mahay mamaky teny tsara tsika na manalilira faralama izy soratra hoe 30% ny recette encaissé omenany SMGT zany ny soratra écrit noir sur blanc anatin'izany convention zany a jerevo le fidiram-bola isa taonany commune normal karaha mampiasa aloha raha sahirana voaloha zany ny zavatra misy a resahany zany tamin'ny ina moa zany tompony andraikitra ao anatin'ny SMGT resahany zany ao amin'ny mpanolotsaina an-tanàna teo anatreha mpanolotsaina an-tanàna fa ny zavatra mahavariana de hoe manao valibiraingana ny eo anivon'ny SMGT manoloana an'izany zava-misy zany fa araka ny tenenao teo mbola misy ny fotoana tsy maintsy mbola ionana sy resahana anaovana carte sur table anatin'ny travaux de commission fa ny zavatra nanamarika ary zavatra nasosotra kosa na manalilira faralahy de zao hoe rehefa miresaka le SMGT de zao omaly ny filohan'ny filan-kevitra de nanao interpellation tenako de niteny hoe maninona nareo miresaka SMGT de tsy miresaka hoe ohatran'izao ny réalisation taloha ary ankehitriny nahavita 100 milliards de eto de tena miteny teny kamponina Antananarivo mihitsy zany hoe resaka SMGT zany tsy resaka parking fotsiny fa SMGT zany resaka mahakasika ny fidiram-bola ny commune amin'ny akapobeany mihitsy zay ny voasoratra ny anatin'ny convention izay nalefa teo anivon'ny filan-kevitra municipaly ka tsy hoe maninona ny tsy resahana fa hoe ny tsara ny vokatra izay azony SMGT kanefa ny etsy andany mijery ny vahoaka an'Antananarivo ny lalana takininina ny fako takininina ihany koa ary za moa de somary mifamaly mihitsy tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ary resahako eto zay na manalilira faralahy fa tena natohana moa zany antenako satria hoe maninona ny tsy resahana zany fa de tiako tenenina ary ahitsiko mazava eto hoe isika mpanolotsaina tsika moa le lazainy fa mpanohatra misy ny mpanolotsaina IRK ao misy ny mpanolotsaina pro ben'ny tanàna raha zay ny azoko ilazana azy misy fotoana neny mpanolotsaina anankiray pomba ny ben'ny tanàna niakatra tamin'ny onjam-peo anankiray takininona ny filesahana fa tena mety ny zavadrehetra mandeha ny ady amin'ny kolikoly ny tsara tantana sy ny sisa rehefa zay ny heviny de zay zany ny heviny de anjarany vahoaka no mitsara fa aoka kosa izahay mpanolotsaina rehefa mahita hoe misy tsy mety mahita hoe misy zavatra tsy manderaka ny tokony ho izy misy zavatra hitanay kosa fa hoe anty kosa tena tsy amin'ny rariny ary mafisiko hoe nety nendritre ampaky io resaka SMGT io satria misy zavatra tsy mandeha araky ny lalàna ao tsy terena izahay mpanolotsaina hoe tsy maintsy manao communication ho an'ny orinasa na ho an'ny mpanatanteraka eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo tena hoe choqué mialatsiny amin'le fiteny frantsay mampite aka ohatra hoe ramatoa Christine Razanamasoa hoe ialako tsiny manona ny anarany ve de andeha interpeller ny mpanolo ny député Tim hoe maninona nareo miresaka momba ny téléphérique ohatran'izao fa tokony ohatr'izao ny tenenanareo azy azafady tena misy zavatra tsy azo ekena mihitsy mitranga eo anivon'izany filan-kevitra zany fa ny tena ho tenenina de hoe soa ihany fa kely sisa de iova ny tantara fa raha ohatra zao foana tsy misy tsara tantana tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny ary indrindra fandraisana ny mpanolotsaina ho toy ny zazakely sy ho toy ny eo ambany fife ezany ireo izay mihevitra azo manana andraikitra eo anivon'izany filan-kevitra izany ka de mialatsiny fa tsy maintsy ndresahana zay na manalira faralahy satria solon-tenam-bahoaka tsika ny ao anatin'ny filan-kevitra io ka tsy tokony ohatran'izany no anaovana ny solon-tenan'ny vahoaka rehefa misy fanehoan-kevitra izay atao mahakasika ny resaka fitantanana eo anivon'izany commune urbaine an'Antananarivo izany ihany izanaty zany mafiziko hatrany hoe aiza raha moa ny sehatra afahana miteny raha tsy amin'ny sehatra tahaka ireny ary tokony halalaka ny fanehoan-kevitra raha tena demokraty marina isika ao anatin'izay satria ny fahasamihafan'ny hevitra tokony ianarana foana ho any hoe ny hevitra ny miady fa tsy ny olona ary diso be isika tsy ho lasa lavitra ny fampandrosoana ny Madagasikara raha hoe raha vao tsy mitovy hevitra de adiny tika an'izay ny fananana hevitra samihafa range no areny raisokely ihany le teny ben'ny tanàna raha mba tena raisiny tena zay tokoa moa hoe ny kiana no ahafahana mandroso raha narahana tokoa ny nzatra ndresahana ho anay mirahavavy manokana teto mety efa be de be nzatra ny tsy niova fa anjarany tsirairay moa iny fa everiko hoe fahendrena ny mamela ny tsirairay halalaka ao anaty fanehoan-kevitra ao anaty indrindra ao amin'ny sehatra filan-kevitra tahak'izay misy atsika efa lasa de lasa ny fotoana na izany ara ho ampitaina eto ihany mety ho toy ny siahako n'izay fivoriana ara-potoana izay ataon'ny filan-kevitra eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay izay ihany koa no mamarana ny fandaharana anterina hatrany ny fankasitrahana manokana ny
faly zay mikirakira ny eo amin'ny lafiny teknika mitoto mahafotsomandro mamasaky izao fandarana izao a anterina etrany ihany koa ny fanasana am'rahavavy anareo izay manana etaeta hizara hevitra vao nyresaka demokrasia tsika teo dia hizara hevitra na hitondra fitarainana betsaka moa ny manakihana n'ity fandarana ity hoe maninona tsy atao resaka andatabatra boribory fa aparitaka ho reny vahoaka rehetra manao antsoavy tahaka izao zay dia matsiaro hiaran-tsindry azo lena ny olona dia manatona mitantara mizaran'izy ao anaty fandaharana dia everiko hoe inona zany le tena fahotana ao anatin'izay misokatra ho an'izany raha teo ny fandarana ary manasa zay matsiaro hoe mizahatra tokony ambara hiantso any amin'ny rahavavy amin'ny laharana finday fa misokatra ho antsika rehetra ny fandarana. Clémence Rahanirina omeko anao ny famarana tanteraka ny fandarana. Tsy teny betsaka tsony namana lili fa dia ankasitrahantsika rehetra tany tokantrano misaotra anao namana lilia misaotra ny faly ametraka mandrapena manaraka indray veloma tompoko.